La 4G Batelma vous présente Nivava. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nitoto amin'ny distrikan'ny Iosy Androany ny fitsidiam-paritra izay tanterahan'ny filoham-pirenena any amin'ny faritra Atsimo Nosy. Foto-drafitrasa maro notokanana nandritra izany eto ny direction régionale de la sécurité publique eo ihany koa ny famatsiana rano fisotro madio. Mikasana ary hafainganana ny fanaovam-bakisiny ny mpiasa ao anatin'ny orinasa mikambana ao amin'ny GEM amin'ny alalan'ny fiara-miasa amin'ny ampisehatra tahaka ny association des grossistes, importateurs, répartiteurs de médicaments sy ny ordre national des pharmaciens. Tokony lofo mafy amin'ny famahana ny olana ara-tsosialy ny mponina ny fitondram-panjakana ankehitriny hoy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana Tetsi-Belair tamin'ity androany ity. Olom-boafidy no tomponantoka amin'ny famotehana ny ala arovana ao amin'ny commune Ambodiara, distrikan'ny Manoro, faritra Atsinanana, hoy ireo mponina any an-toerana. Ity olom-boafidy ity izay hiambaran'izy ireo fa manapatra fahefana manoloana izany. Maresaka iraisam-pirenena nahitana marimaritra iraisana ny fampitsarana ny ady eo amin'ny Israel sy ny vondrona Hamas. Nanamafy fa ny rototo fa iverina ny fifandonana raha toa ka misy ny fandikana ny teboka voarakitra ao anatin'ny fifanarahana. Mety dia revatra. Fanaritra tokoa lasa tompoko avy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao nitoto amin'ny distrikan'ny Iosy androany fitsidiam-paritra izay tanterahan'ny filoham-pirenena any amin'ny faritra Atsimo Nosy. Foto-drafitrasa maro notokanana nandritra izany toy ny direction régionale de la sécurité publique fa eo ihany koa ny fanatsarana ny famatsiana ny rano fisotro maro Abraham Randriamanana. Tao amin'ny distrikan'ny Iosy no nanohizan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny fitsidiana ny tanterahiny tao amin'ny faritra Iorombe manoloana ny tsy fandriam-pahalemana misy any an-toerana fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana ny fametrahana ny direction régionale de la sécurité publique na ny DRSP ao Iosy. Foto-drafitrasa nampin'ny vahoaka indrindra amin'ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana ho an'ny faritra Iorombe ny fisian'ny DRSP raha nambaran'ny filoha nandritra ny fanokanana izany tamin'ny fomba ofisialy androany. Nisy ihany koa ny fanomezana fitaovana toy ny moto sy fiara ho an'ireo mpitandron'ny filaminana ao Iosy. Ato anatin'ny fitsidiam-paritra atao atsy Iorombe izay mitokana amin'ny foto-drafitrasa manakaiky ny vahoaka, ilainy ny vahoaka ary indrindrindrindra anampy ny fampandrosoana. Tonga eto amin'ity Brao ny direction régionale ny sécurité publique ity isika izay sambany teto Iosy. Misy foto-drafitrasa lehibe sy goavana toy izao. Ho atsaraintsika ny fitaovana, ho atsaraintsika ny trano, ho atsaraintsika ny fomba idivana amin'ny asan-jola, io ny 4x4 hoentina hiasa idivana amin'izany tsy fandriam-pahalemana eto an-tampon-tanàna ny Iosy izany. Ankoatra izay, notokanan'ny filohan'ny Repoblika androany ihany koa ny biraon'ny tranobe ny tatsapa-mokatra ao amin'ny faritra Iorombe, tanjona ny fanomezan-daja sy ny fanampiana ireo tatsapa-piompy sy mpamboly amin'ny alalan'ny famitaovana ho fanatsarana ny famokarana sy ny fanatrarana ny fahaleovantena ara-tsakafo. Iroborobo hatrany ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana amin'izao fanokafana ny tranobe ny tatsapa eto Iorombe izao. Ankilan'izay, nijery ny foto-drafitrasa fanatsarana ny famatsiana rano fisotro madio any tanàna ny Iosy ihany koa androany ny filoha. Ity foto-drafitrasa ity izay mamatsy rano amin'ny fokotany miisa 30 raha toa ka fito izany teo aloha. Eo ihany koa ny fahavitan'ny asa fanamboarana ny kianja manara-penitra ao Iosy. Nisitraka camion benne ho fanadiovana ny tanàna ihany koa ny commune any an-toerana. Namafisy ny filoham-pirenena nandritra izany fa tsy hisy intsony ny distrika ao adino ho an'ny fampandrosoana manerana ny Nosy. Mikasa ny anafainganana ny fanaovam-bakisiny ny mpiasa ao anatin'ny orinasa mikambana ao amin'ny GEM amin'ny alalan'ny fiara-miasa amin'ireo mpisehatra tahaka ny association des grossistes, importateurs,
répartisseur de médicaments sy ny ordre national des pharmaciens miantarandrianay. Ambony tany mpiasa tsy tonga miasa sy ireo trapahoriana manoloana ny fisiany vaky faharoa ny Covid-19 araka ny nambarany GEM na ny Groupement des entreprises de Madagascar. Mitombo tahaka izany ihany koa ny fahavoazana ho an'ny orinasa amin'izao krizy ara-toekarena teraky ny valanaretina izao. Ny fanatotosana vaksiny mpiasa no isan'ny ahafahana manavitra ny toekarena. Nandefa taratasy ho an'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka manoloana io ny GEM, niaraka tamin'ny Association des grossistes importateurs répartiteurs de médicaments na ny AGRIM sy ny Ordre national des pharmaciens na ny ONP. Nanolotra ny fiara-miasan'izy ireo mba ahafahana manafaingana ny fanaovam-baksiny ho an'ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina. Ho an'ny GEM, amin'ny alalan'ny fiara-miasan'ny rotonta, afaka misahana ny fanafarana, ny fitahirizana ny vaksiny hiadiana amin'ny Covid-19 ary ny fanapariahana izany manerana ny nosy ny AGRIM, ary afaka miandraikitra ny fanaovam-baksiny ny mpiasa sy ny suivi na ny fanarahamaso azy ireo ny anivon'ny ONP. Amin'ny alalan'ny famatsiana rabola natokana ho an'ny vaksiny ao anivon'ny GEM no ikasana natotosana izany, fanafarana izay aray ny fanjakana malagasy ihany. Ny antsony tokony anafainganana sy anamorana ny fahafana manafatra amin'ny alalan'ny fiara-miasa amin'ny fanjakana io, araka ity taratasy ity ny GEM, tanjona ny anamafisana ny ady amin'ny Covid-19 sy ny krizy ara-toekarena aterany. Anatanteraka fanadadiana mahakasika ny antony nahafatesany ilay mpitsabo atao amin'ny CHU Tambobe Fianaratsoa izay vita vaksiny alarobia lasa teo ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka raha ny fanambarana izay nataony izy ireo Abraham Randriamanana. Tao aoriana nahafatesany Dr Asina Rahery Mandimby, mpitsabo eo anivon'ny CHU Tambobe Fianaratsoa, namoaka fanambarana teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny amin'ny anatanterahana fanadihadiana mikasika ny antony nahafatesany ity mpitsabo ity. Raha ny fantatra, isan'ireo nanatanteraka ny fanaovam-baksiny fanefitra ny Covid-19 ny alarobia faha-9 ambin'ny folo ny volana May lasa teo. Tao amin'ny vaksiny Odroma tao Fianaratsoa ity mpitsabo ity, niaraka tamin'ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo olona misy 820. Omaly faha-20 ny volana May, namony ainy teo amin'ny faha-5 ambin'ny 7 taona ny Dr Asina Rahery Mandimby. Vata mivona ianao ny voina ny teto anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia nandefa ireo mpanadiady avy hatrany avy eto Antananarivo ho any an-toerany annampy izay efa mivonina ny amin'izany any Fianaratsoa mba hamototra sy hanadiady na tonga marina izao vona izao. Ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia maneho ny fiaraha-miory, fiaraha-mizaka, miombona alahelo amin'ny fianakaviana sy ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky any Fianaratsoa ary indrindra ho an'ny fianakaviam-ben'ny mpitsabo eto Madagasikara. Ankoatra ny maha-mpitsabo ny tenany, isan'ireo mpampianatra eo anivon'ny oniversite ny Dr Asina Rahery Mandimby. Araka izany, andrasana hatreto ny hovalin'ny fanadihadiana ataon'ny tompon'andraikitra mikasika ny antony nahafatesany ity mpitsabo ity. Mizotra atrasaka sy andava ny fanaovam-baksiny Covid-19 ao Tomasina efa saika navita avokoa ireo mpitandro amin'ny filaminana, ireo mpiasan'ny fahasalamana andraran'ireo zokiolona ankehitriny. Henri Florio. Miditra ao anatin'ny andro faha-efatra amin'ireo andro folo hanatotosana ny andiany voalohany amin'ny fanaovam-baksiny fanefitry ny coronavirus ny ao anatin'ny faritra Atsinanana hatramin'ny ity androany ity. Efa saika navita ny azy avokoa ny mpitandro filaminana, ny mpiasan'ny fahasalamana izay nisafidy ny hanao ity vaksiny ity. Ireo sokajin'olona manana aretina mitaisa sy ireo mihoatra ny 70 taona sisa no mameno ny filaharana. Mbola betsaka ankilany ireo olona voasokajy ao anatin'ny laharam-pahamehan'ny fitondram-panjakana sy mbola mahalala ny zotra tokony ilalovana raha tia mita ny vaksiny ity. Raha ny eto an-tampon-tanàna Tomasina voalohany misy site de vaccination anankitelo. Ny anankiray ato anatin'ity hôpital kely ity ato ao amin'ny dispensaire urbain, dia ny anankiray ao amin'ny gymnase ao amin'ny CRGS, dia ny fahatelo ao amin'ny manara-penitra. Dia ny Tomasina voalohany, ny Tomasina faharoa koa dia ato anatin'ity hôpital kely ity ato amin'ny toerana izay resanay ato amin'izao. Dia ny ireo site telo eto an-tampon-tanànan'ny Tomasina zany dia azontsika anaovana vaksiny daholo. Maimaimpona ny vaksiny, mbola misy manontany foana hoe ohatrina ny vaksiny maimaimpona ve?
eto zany dia manaim-poana ny vaksiny vidiny fanjakana izy io ho antsika vahoaka ny tomasina. Ho an'ny mponiny faritry Atsinanana manokana, betsaka ireo sikazon'olona voafaritry ny laharam-pahamehana tokony andao vaksiny, nefa ao anatin'ny fisalasalana sy ny tsy fahatapahan-kevitra mihitsy noho ny antony maro samihafa toy ny tsy fahafantarana ity vaksiny ity, eo ihany koa ny tahotra ny mety ho voka-dratsiny any aoriana kely ao. Ihany hoe vaksiny ireo fa tahaka ny hoe mihinana doliprane ianao sa mihinana eferalvan ianao sa mihinana paracetamol, zany hoe mitovy ny zavatra miasa ao anatiny fa le toerana nanaovana azy sy ny anarana nonona azy fotsiny ny samihafa. Covishield namboarina avy any Inde no ampiasaina eto amintsika amin'izao andian'izao izay niditra tao anatin'le hoe initiative COVAX, zany hoe ivondronana firenena maromaro ao anatin'io dia izay no nahafahantsika ny sitraka an'io tsy tsika rery no nampiasana an'io, misy na any amin'ny firenena mandroso raha tsy teny fa tsy hoe Allemagne ny Canada efa nazava tamintsika hoe amin'ny valoka hatramin'ny telo fa tahaka ny fomba fiasa andavanandro ny fiasan'ireo ekipa ireo. Dia zany hoe tsy miasa ny week-end ny mpanao vaksiny, ny andron'ny Pentecôte tsy miasa, lundi de Pentecôte tsy miasa. Manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 3 tolakandro araka izany vao mifalana ny fandraisana ny mpisiraka ireo vaksiny isan'andro ao Tomasina ao. Amin'ny alarobia ho avy izao no feno 10 andro ny feim-potoana tanterana izany raha ny nambara ny tompon'andraikitra. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny fanaovana vaksiny Covid-19 any amin'ny distrika Mananaravaratra faritra Analanjorofo. Ireo be antitra mpiasa ny fahasalamana ary ireo mpitandro ny filaminana no laharam-pahamehana amin'izany miantarandriana. Tahaka ny faritra maro manerana Nosy, nanomboka androany ihany koa ny fanaovam-vaksiny adina amin'ny Covid-19 eto amin'ny distrika Mananaravaratra faritra Analanjorofo. Maro tamin'ireo tafiditra tanaty ny sivana laharam-pahamehana no nanatontosa izany. Isan'izany ireo efa nahazo taona mpiasa ny fahasalamana ary ireo mpitandro filaminana. Ny aretina indrindra fa ny virus tsisy mahipahivana azy fa tsy vaksiny irery. Ka tsika zany raha te handresy ny aretina Covid-19 i vaksiny ihany satria vaksiny jiaby fitaloha reny virus simitra izy ireny zany. Na reny hitantsika hoe faraparany teo misy hoe armontana, vikaikitra kivay, reny amina vaksina zaza reny, vaksiny viavy be votraka, efa raha mahazatra reny. Zao moa tonga ny vaksiny Covid-19, dia misaotra zanahary tena koa vita vaksiny dia efa misy mo rendez-vous afaka 2 volana, 3 volana. Andraiky za manao ny faharoa, 2e dose. Feno zay dia za mihitsy fô afaka mahatohitra tsara ny aretina Covid-19. Misaotra betsaka anare jiaby ny karakara fa tsisy raha hitako nagnino na nanombohagny filo itsireny. Dia nasainjare nijanogno tary zegny zahay mbô nagnarahana ilay fahasalamagna magnano azy 30 minutes. Boaka avy ta zaho tsy nagnino fô mangataka amin'Jagnahary salama tanteraka ary mandrisika olo zegny mbô hagnano. Ya satria ilay raha tsara mbô misy fiarovana zegny amin'ny vatagnan-tegna. Mbola itoy ny fanaovana izany raha pitso eny anivon'ireo atobi-paritra zandarmaria sy eo amin'ny CSB tamin'ity androany ity dia teto amin'ny hôpitaly be no nisantarana izany. Tokony lofo mafy amin'ny famahana ny olana ara-tsosialin'ny mponina ny fitondrana ankehitriny. Hony filoha teo aloha Marc Ravalomanana tetsy Belair tamin'ity androany ity. Henri Flore. Nanao fanambarana tetsy amin'ny fohy be ny RMDM tetsy Belair ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ity androany ity. Fotoana izay nanambarany fa tokony hijery akaiky ny lafiny ara-tsosialin'ny mponina ny fitondram-panjakana manoloana ny fahasahirany ny vahoaka malagasy maro ankehitriny. Vokatry ireo krizy ireo dia latsaka ao anaty antsana mangitikitiky ny firenena malagasy. Manoloana ireo asa izay ataokon'ireo ireo dia ireo vahoaka marobe izay mitarainy isan'andro miantsoantso ary miangavy mba hisijery izy fa miletsika tanteraka ny fiainany. Tsy manana an'izay antenaina intsony izy ireo fa toy ny very fanambola velona.
nitaky ny hamelana malalaka azy amin'ny fanehoan-keviny izay tiany atao ihany koa ireo avy amina tokom-panohitra mba hampalalaka ny fanehoan-kevitra maro samihafa ito amintsika. Omeo seva ihany koa izahay ato amin'ny tokom-panohitra fa zoanay zany ary samy malala isika reny zavatra nitranga tany Algérie reny. Aloha omenareo anay zay toerana mba ahafahanay mivory, ahafahanay miresaka, ahafahanay mandeha. Fa rehefa tsy amenareo zay dia lasa makany etseny. Rehefa tsy amenareo zay dia makeny amin'ny arabe. Ary rehefa tsy amenareo zay rehefa tsy amena toerana ahafahanay manao hevitra zay satria ny toerana izay natokana ho an'ny demokrasia nasianareo famboarina. Na ny mahafatrany ity filoha teo aloha ity fa tsy tokony atao biby fampitahorana sy fitaovana politika ihany koa ny mpitandro filaminana eto amin'ny firenena. Araky ny fanambara taminao fa dia hoarahanao ato amin'ny Cool TV aorianan'ny fampahalalam-baovao amin'ity androany ity ny fandaharana Ankitspo. Fandaharana izay resana mahakasika ny fomba fitantanana eto anivon'ny firenena, ny vidin'ny lavanilina ary ny resaka Élysée Barsa raha ohary ny ampany amin'izany. Zany hoe misy fanambarana izay nataon'ny ministera izay tutelle amin'ny zavatra io, ministera ny varotra sy ministera ny finance. Araky teneninao ianao ihany teniteo hoe tsy mahay zavatra any amin'ny fotony. Zay hoa le problème eto amin'ny tany sy firenena mahatonga anahy miteny foana hoe tsy tian'olona ny teniko fa nefa resahako eto le izy. Matetika le olona atao ministre zany azonao tsy mahay zavatra any amin'ny fotony. Zay le atao hoe ministre déporté, ministre tsy mahalala fahoriam-bahoaka, ministre tsy mahalala an'izany hoe ina amin'ny fotony ihany zany. Kanefa regny mena ndraiky tasala am'izao. Fataro fa ny lavanily eny hoe foto fananany no fitapany avara sy ny any asimo andreva ny any asimo asinanana sy ny vatovato fivinany. Io zany tena namidiana misy an'izany hoe fambolena zany amin'ny sava, fambolena zany lavanily zany zany ny avokavoko mpiainan'le olo zany amin'ny varitra zay lazaiko teo. Kanefa ampiany resaka hoe politique tamin'ny anao nangalako toerana tamin'ny fotoana tamin'ny propagande hoe sy misy zay rehefa namanoko na ampiakariko mipolo heny zao vidiny lavanily zao ny vidiny lavanilynareo fa tonga amin'ny toera koa. Zany tazon'olo misy arisiva le olona am'zany. Temo fomba fiteniko foana matetika any amin'ny hoe tsy ekena ny fanaovana vakiroka ny raharam-pirenena. Ka eto zany ny tena koa tsy te hivalapatra be amin'le resaka lavanilina fa amin'ny akapobean-javatra no tiako raisina. Satria fatatsika tsara ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena makasika an'io lavanilina io tana fampelezakevitra tany hoe ho ampitomboana avo telo eny sa efatra eny angamba izy ara tsy diso aiza ho aiza zany ankehitriny. Marina fa atao fitaovana foana vely aretina hoe satria samy tsy nisy nanampo an'ity coronavirus ity fa efa io izy io aloha everina fa tompona ndraiky mpanjakana ianareo anjaranareo no mitady vahaolana. Ary raha tsy diso Florian tao anatin'ilay hira ny fampelezakevitra tamin'izany dia ny hoe mikibonona mifana mivezivezy solution numéro firme izy iny Florian. Dia zay zany izy amin'izao hoe tsy tia lala ninona aloha zany vahoaka fa dia hoe any aminareo le vahaolana satria mikibonona ny fana mivezivezy solution numéro amin'le aleo tsy tononoko. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny antotanisa momba ny Covid-19 eto Madagasikara. Eo ihany koa ny mahakasika ny raharaha fitrandrahana ala arovana any amin'ny faritra Atsinanana any. Rehefa avy eo ary. Papote à mini prix avec tes potes et ta famille. Avec Mouratim, toute la journée, tu as 60 minutes et ou 60 SMS et ou 60 mégas pour 1000 arrières vers tes 3 numéros Friends and Family. Tape le dièse 322 étoile 26 dièse. Maman Lisa, c'est l'heure. Ok Marcos. Ah, c'est normal. Presto io? Afako Tsara salahe, presto. Tsara manafo, presto. Atao lasopy, presto. Atao misao, presto. Tianta ulbe, presto. Mafaka mosare, Elle est délicieuse, presto. Mama Lisa, ino ty? Presto. Maman coucou
koa 700 ariary. Ankafiziny baolina kitra miaraka amin'ny UEFA Euro 2020. Araroto fa ny décodeur miaraka amin'ny abonnement Evasion ray volana dia 5,5 ariary. Les bouquets Canal Plus. Verneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Ireo antontanisa mahakasika ny fivoaran'ny valinaretina Covid-19 indray nentina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity araka ny tatitra izay navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Miantarandriana efo. Araka ny tarehimarika avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, olona 3 indray no lavin'ny valanaretina Covid-19 manerana ny nosy omaly fa 20 volana May 2022. Tamin'ny fitiliana 2020 sy 700 tontolo saina, miisa 370 ireo tranga vaovao marina, ka 900 no avy eto amin'ny faritra Analamanga, izay mitsinjara toy izao: 9 tao Ambohidratrimo, 9 Antananarivo Avaradrano, 7 Ambenipolo Antananarivo Renivohitra, tsy misy ny tao Manjakandriana, 1 tao Anjozorobe, ary nahitana tranga vaovao miisa 2 tao Andramasina. Ny ampireka amin'ny 70 sy 200 kosa ireo sitrana somatsara tao anatin'ny 420 ora. Hatramin'ny omaly, miisa 570 ireo manaraka fitsaboana manerana ny nosy, raha toka raika amin'ny 30 sy 200 ireo marary manana fahasarotana. Olom-boafidy no tompon'antoka amin'ny famotehana ny ala rovana ao amin'ny commune Ambodiara, a distrikan'ny Mahanoro, a faritra Atsinanana, ho ireo mponina any an-toerana. Ity olom-boafidy ity nambaran'izy ireo fa manapatra fahefana manoloana izany. Henri Florian. Mitaraina ireo tangalamena sy ny vahoaka monina ao amin'ny commune Ambonivohitry Ambodiriana, distrikan'ny Mahanoro, faritra Atsinanana, noho ny fitrandrana tsy ara-dalàna ireo azo sarobidy sy ny fahapotehan'ny ala izay ataon'ireo andian'olona sy manam-pahefana iray any an-toerana. Ity ala ity izay namoana didiny amin'ny arovana azy araka ny fanapahan-kevitra noraisin'ny ben'ny tanàna teo aloha. Raha ny nambaran'ireo mponina, ny manam-pahefana izay voafidim-bahoaka any an-toerana ihany no maniraka ny olona hitrandraka ny ala ary manimba azy tanteraka. Karavantany vao mandefa tatitra izy ireo, ity manam-pahefana ity avy hatrany no manao ny sakajaka rehetra. De ty ala ity de pahaka tagny sisiny kasika na iza fa raha misy aza mambely de hoe agnanovane tragno de amboarane tragno an-tanànakeo, na misy mamatotra aza de sy tena de hoe agnapotika ety ala. Zany izy ka am'izao fotoana zany nanjary potika atao badany, atao tola, atao ino lasa midy avelagny akagny. Malahelo fony raha aman-dreny am'izany. Ety ala de atao hoe angatay tamin'ny zay ireo député isalo. Fa nefa nakobagny tary amin'ny tanora zany le tany. Zao fotoana zany de le tanora nagnano vanila nagnano fangatana ma vanila nambolenjare sy voavole hitany nanjary kobaka zao fotoana. Olom-boafidy eo an-toerana raha ny fanazavana trano no manome alalana mahakasika ny fitrandrana amin'ity faritra arovana ity. Iainany tegnany ary sisy nanimba ananjy. Fa hatramina zahoana agnomezan-dalana, nagnomezan'ny député lalana, ambola vania agnatin'ny etiala, aty eo napotika etiala. Kanefa zany reka potika etiala niezaka zay tangalamena tato. Nanambotro, indrindra fa nagnanso ny sefinala tagny. Tonga taty tratra teo am-potitsofina seny le olona, tratra agnaty masina. Kanefa nany voasambotra le olona io tonga tagnatin'ny tanàna, hitany masom-pokon'olona teo, tonga de nisy beko nidiny avy takagny. Ka amin'ny raha io de tonga de nalana tampotampoka teo olona. Velika agagana moko rô zay. Fa io de telefony io de avy tamin'ny député ihany ny tonga nangalan'le olona io. Na di sefinala de velom-pahagagana tamin'ny ray fa satria nylazeny hoe ambany fehefana anazy ny député. Ira isy sefinala. Ifantaonany maro ireo fokon'olona amin'ny commune io no nahazo fankatoavana ny tantana ity ala ity saingy misy manimba tanteraka izany amin'izao fotoana izao. Tao anatin'ny taona vitsy izay, maro ireo andian'olona no miditra ntsokosoko mitrandraka ireo azo ireo toy ny palesandra sy ny maro hafa. Andrasana araka izany no mety ho fanapahan-kevitra raisy ny fitondram-panjakana manoloana ny fahapotehan'ny ala
ao Ambodirena distrikany Manoro faritra Atsinanana ity. Noraisina tamin'ny fomba ofisialy androany lalana izay mampitohy ny tanàna Nivinany sy ny commune Ambavady tokana izay namboary ministera ny fanajariana an-tany sy ny asa vavety. Afa-pasahiranana ireo mponina amin'ny fokotany efatra izay lalovan'ny lalana keto Andriatsilavo. Vita ny lalana mampifandray ny tanàna Nivinany sy ny commune Ambavady tokana izay nataon'ny ministera ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy. Ampienan'ny fitohanana ao an-dranona oatra dal ary ampasika ny fahavitan'ity lalana ity ary tombony maro no azon'ny mponina ao amin'ny fokotany efatra ao anivon'ny commune izay lalovan'ny lalana ihany koa. Raha toetrarinanja Jean-Louis be ny tanàna ao Ambavady tokana no mitondra ny fanampanazavana. Ahafahan'ny olona koa mivezivezy manao ny totataratasy ao anivon'ny commune izay avy telo Lorambato mamonjy eny amin'ny commune. Ahafahany voaka ihany koa manala ny fahasairana amin'ny embouteillage izay mitranga eny amin'ny commune Itosy, commune Andranotra, Bemasandro, izay manala tanteraka ny embouteillage izay ahafahan'ny olona mamonjy ny RN ary zava-dehibe ny fahavitan'izao lalana izao ary dia esorana tanteraka ny fitondram-panjakana indrindra ao anatin'ny ministera ny tabobrika tao anatin'izany fiarah-miasana amin'ny tanazany lalana izany. Anjaran'ny mpitondra fanjakana ny manome ny fototra-fotrasa ahafahan'ny mponina mametraka fampandrosoana. Anjaran'ny commune kosa ny mikojakoja sy manara-maso azy ireny tahaka ny eto amin'ny commune Ambavady tokana. Tiako asongadina zany ary tsindriko androany satria maromaro ny commune atao anatin'ny faritra Analamanga no mahazo fototra-fotrasa ohatrantony dia engany ka mba hoarahany be sy maro zao ezaka nataon'ny commune Ambavady tokana zao nametraka nytony portique tony izay ao anatin'ny mbola tsy vita akory ny réception provisoire dia efa nanana ezaka le commune ametraka ny fiarovana lalana. Dikan'izay zany mahatsapa izy fa anazy tanteraka ny lalana ka dia manentana antsika commune izay anaovana ny fototra-fotrasa tsy hoe ny fototra-fotrasa amin'ny ministera ihany fa rehefa fototra-fotrasa rehetra mihitsy mba ametraka ny atao hoe fiarovana ohatran'izao satria vola be no lanin'ny fanjakana. Efa maro ny lalana vita izay niarahana tamin'ny fitondram-panjakana ho an'ny commune Ambavady tokana manokana. Na izany aza mangataka ny jerena akaiky ny lalana miazo ny hôpitaly ny ben'ny tanàna. Somaro mikaikaiky mivoaka amin'izao fotoana izao satria manomboka eo amin'ny commune Andranotra ka papatonga ety amin'ny hôpitaly dia tena ratsy le lalana. Ka dia anaovana antsoavy ihany koa eo no ministera ny tabobrika ao ny fitondram-panjakana tokony mba hijery akaiky satria ilay lalana tena ampiasaina tokoa eo anivon'izany fahasalamana zany satria misy an'io hôpitaly Itosy io tena ratsy lalana ka dia anaovana antsoavy eo anatin'ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ny fanamboarana io lalana izay tena mampikaikaiky avoaka io. Isan'ny fikojakojana ankoatra ny fametrahana portika ny fikajiana ny fanariana rano, ny fanaraha-maso ireo sarety ka tsy tokony hampiasa lalana intsony ireo manana kodiarana vy sy ny maro hafa. Raha ny fanazavana, ny 700 ny ireo sarety eny an-toerana ankehitriny mampiasa pneu avokoa. Ezahana ho 100 izany ny volana Jolay ho avy izao. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia hitondra fanatsarana sy filaminana ny fampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony ny fandaniana ireo tolo-dalàna roa narosin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny syndicat-ny mpampianatra Pikaroka. Fanadininy lahy Efson. Tolo-dalàna miisa roa no natolotry ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy ary ny syndicat-ny mpampianatra Pikaroka sy Pikaroka mpampianatra ka nolaniny ireo loholon'ny Madagasikara sy nasiam-panotsiana teo amin'ny lampananosy kely omaly momba ny santa mifisy ny mpampianatra Pikaroka sy Pikaroka mpampianatra. Fikarohana ara-tsiansy. Ny teboka voalohany amin'izany raha toka lany soamantsara ary manankery eto amin'ny tanin'ny Repoblika izy io dia tsy ho isy intsony zany ny mety ho fangatahana dérogation spéciale izay mandany fotoana be ary miteraka olana mampisy grevy satria mila mankany amin'ny fiadidinany primature izay fangatahana izay satria tsy misy intsony lay hoe tsy maintsy mafeny 5 taona tafiditra tao anatin'ny corps ny enseignant chercheur vao afaka mangataka an'izay. Faharoa manaraka an'izany dia tsy misy intsony ny anaran'ilay diplôme hoe DEA na diplôme d'études approfondies fa master zany amin'izao. Ka ny fidirana aty amin'ny corps ny enseignant chercheur enseignant dia hitakina ny master de recherche ou indifférencié miampy 3e année en thèse de doctorat tamin'ny université miankina amin'ny fanjakana.
Hitondra angavao sy filaminana ny fampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony indray ny fandaniana ireo lalàna roa natolotry ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika sy ny syndikan'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra raha ny fanazavan'ny filohan'ny CSS Antananarivo. Andrasana kosa ny fandaniana ny tolo-dalàna mahakasika ny fizakan-tenan'ny université sy ireo toeram-pampianarana sy toeram-pikarohana eny amin'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Ho sarotsarotra ny hisian'ny fitokonana na ny grevy na eo amin'ny mpampianatra na eo amin'ny mpianatra na eo amin'ny mpandraraha raha toa ka misy zay satria ilay tolo-dalàna faharoa dia mikasika ny fizakantena eo amin'ny ara-pitantanana, eo amin'ny ara-pedagojika na akademika ary indrindra eo amin'ny fitantanana arabola. Mazava tsara ny andraikitra sahan'ny antsoina hoe agence comptable sy ny andraikitra sahan'ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany eo amin'ny mpitantana ny toeram-pampianarana sy ny toeram-pikarohana. Ka noho izany everina fa izay fahalalahana izay dia tsy maintsy isian'ny fanaraha maso tanteraka eo amin'ny fitantanana arabola. Miisa 340 amin'izao ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra misahana mpianatra efa maheriny 500 sy 1 hetsy raha ny fanazavana. Amin'izao efa misy ny politika de relève ataon'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra efa amperinasa na izany aza misy ny sivana entitra izay apetraka amin'ny fandraisana ireo mpampianatra mpikaroka vaovao. Lafa mavawafa kosa indray tena namafy ny fahavonona ny ara-iasa amin'ny Madagasikara ny fanjakana Amerikanina amin'ny alalan'ny tetikasa mahefa miaraka tohana ny USAID rafitra ara-pahasalamana matanjaka no najoro ho an'ny fiarahamonina any amin'ny tontolo ambanivohitra ho an'ireo faritra 7 iasana. Gaëtan Andriatsilavo. Fanatsarana ny fandrindram-piterahana, ny fampianana ny fanaovana maloto ankalamanjana, ny fisorohana ny fanambadian'ny ankizy ary ny fanomezana asa ara-pahasalamana ho an'ny vehivavy bevoka, ny terabao sy ny ankizy kely, ireo amin'ny ankapobeny no ifantohan'ny asa iarahana amin'ny USAID sy ny fanjakana malagasy. Nandritra ny lanonana famarana anara-pomba ofisialy, ny tetikasa nandritra ny 5 taona, nisy ny tatitra nataon'ny tompon'andraikitra. Voalaza tamin'izany fa nanampy ny governemanta, nanavao ny politika pirenena momba ny fahasalamana ary napiatra ny torolalana vaovao mikasika ny fahasalamana, toy ny fanomezana fitsaboana ho an'ny rehetra sy ny drafitra stratezika nasionaly ho fanamafisana ny fahasalaman'ny mpiarabelona mandritry ny 740 hatramin'ny 340 ny tetikasa. Nanangana komity mpandrinda ny fahasalamana sy ny fampandrosoana miisa 595. Nisy ihany koa ny fampiofanana sy ny fampitaovana ireo mpanentana ara-pahasalamana manodidina ny iray alina. Ireo mpanentana ireo izay nanohana hatrany ny tranon'ny fahasalamana miisa 520 sy 400 sy tompo-pahasalamana fototra miisa 437. Nofanina ihany koa ireo mpanentana ara-pahasalamana mihoatra ny 507 amin'ny fitsaboana aretina tsotra eo amin'ny zaza sy manome fitsaboana ara-pananahana sy fandrindram-piterahana ho an'ny reny sy ny tanora. Ny tsabo aretina tazomoka maherin'ny 7 sy 3 hetsy teo amin'ny zaza latsaky ny 5 taona, ny zahan'ny fahasalamana ara-tsakafon'ny zaza latsaky ny 5 taona, miisa 2 sy 1 hetsy sy 1 tapitrisa ary nandefa marary ny tsy fanjari-tsakafo mahery vaika miisa 537 sy 3 sy 1 alina tany amin'ny tompo-pahasalamana mba ho tsaboiny. Nanampy ny vehivavy maherin'ny 4 sy 1 alina sy 4 hetsy mba hahazo fomba fandrindram-piterahana moderna. Raha ny vokatra, ny tombo 900 ny fampiasana fomba fandrindram-piterahana moderna teny anivo ny tanora raha oharina tamin'ny taona 1720. Namolavola-drafitra fandefasana ny marary aingana any amin'ny tompo-pahasalamana any amin'ny 770 n'ireo fokotany tohanan'ny tetikasa. Marary misy 10 sy 7 alina no nampiasa ny fitaovam-pitaterana vonjy-taitra ho an'ny mpiarahamonina izay napetraky ny tetikasa. Nanofo ana mpanentana ara-pahasalamana hitarika fanankalozan-kevitra, anabe sy anome safidy amin'ny fandrindram-piterahana ho an'ny mpiarahamonina. Miisa 2.5 tapitrisa ankehitriny ny mpiarahamonina mahazo rotoro ay sy fanabeazana avy amin'ireo mpanentana ara-pahasalamana ireo. Nanamafy hatrany ny fahavononany ifanome tanana amin'ny Madagasikara ny fanjakana Amerikanina amin'ny alalan'ny USAID. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nahitana maromaritra iraisana amin'ny fampitsarana ny ady Israel sy ny vondrona Hamas. Nanamafy nefa ny rotota fa hiverina ny fifandonana raha toa misy ny fandikana ny teboka voarakitra ao anatin'ny fifanarahana fanandena.
Les bombardements font place au feu d'artifice. Tamroura maraina tany an-toerana afaliana nandraisan'ny mponina tao Gaza ny fanapahan-kevitra Israel sy ny vondrona Hamas ampitsahatra ny ady. Nisindra avokoa ny fitaintainany maro tao anatin'ny 12 andro nisiany fifandonana izay nahafatesan'olona mahery ny 700. Arak'izany nisy ny fanambarana navoaka ny fanjakana Israeliana tao aorian'ny fivorian'ny kabinetra misahana ny filaminana mahakasika izay fampitsarana ny ady izay. Ankilany mitaky ny fandresena tamin'ity fifandonana tamin'ny Israel ity ny vondrona Hamas. Efa nisy ihany koa ny karazana fampitandremana nataon'izy ireo amin'izay mety ho fandikana ny voarakitra anatin'ny fifanarahana. Mampanahy arak'izany mety ho fankatoavany rotonta ny fifanarahana izay teo ambany fanaraha-maso ny Egypte. Ity faran'izay nandefa delegaciona roa nanaraka akaiky ny finiavany rotonta ampitsahatra ny ady. Na izany na tsy izany, tsy nisy ny fanambarana ndraisan'ny rotonta mahakasika ny fampitsana ny ady, na teo aza ny fivorim-ben'ny ONU mahakasika izay. Isan'ny sakana ny rosona tamin'izany Etazonia, isan'ny nanampy any Israel hatrizay. Omaly, nisy ny fanambarana nataon'i Joe Biden ho fanohanana trany amin'ny fanampiana ny rotonta, indrindra Israel. Araka ny tatitra farany 2.300 ireo Palestiniana maty ka zaza avokoa ny 520. 12 kosa ireo Israeliana lava nanomboka ny 10 Mey. Dont 65 enfants et 12 Israéliens. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity andro an'ity ankasitrahana nanaraka izany soafa tsara atao tompoko. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.